investigationisme mada manandanja ny Hevitrao. Inona ny fantatrao momba ny taombavao malagasy? Maneho ny heviny ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Alliance 92. Tena tsy fantatro mihitsy ny hoe avaiza no nipiran'ilay daty ara tsy tadidiko fa fandovana ny netim-paharazana. Zany hoe ireo izay mandala ny fomban-drazana zany no mandala an'izy io. Ny fahalalako ny taombavao malagasy fahiny ny malagasy nanaraka ny calendrier arabo izay fanaraka amin'ny hoe io ny taombavao. Nanisany a partir ny fijerenan'ny volana sy ny eny amin'ny habakabakeny dia anaovana ny fomba malagasy fifankatiavana fifamelan-keloka indrindrindrindra anaovana ny firaisan-kina isin'ny fihavanana teo amin'ny fiarahamonina taloha. Ny resaka mahakasika ny taombavao malagasy aloha zao dia tena tsisy zavatra fantatra mihitsy, tsy maharaka mihitsy. Ny taombavao malagasy dia efa nisy hatramin'izay satria ny malagasy dia mahay manandro dia mahafantatra mihitsy ny malagasy hoe ity ny andro voalohany, ity ny andro faharoa, ity ny andro fahatelo, ity ny andro fahaefatra. Ary ho anahy manokana tiako raha ohatra ka asiana lanja ny eto Madagasikara ny taombavao malagasy. Ny taombavao malagasy tsy manaraka calendrier grégoriana fa manaraka volana. Izany hoe raha androany izy mety 26 mai, amin'ny heritaona izy mety tsy 26 mai fa mba mila jerena zany zay satria malagasy mahay an'izay. Investigationisme mada manandanja ny Hevitrao.